Fa mbola betsaka kosa ny teboka mila asiana tosika entsina ampiaingana ny fampandrosoana raha ny eto amintsika no resaina. Manana anjara toerana goavana ao anatin'izany ireo mpandraharaha eto an-toerana, indrindra amin'ny lafiny ara-toe-karena izay fitoran'ny fampandrosoana betsaka indrindra. Betsaka kokoa anefa ny lesoka noho ny teboky ny fampandrosoana raha ny tsikaritra, izay no votoatin-dresaka izay nozarain'ireo Carrefour des entrepreneurs de l'Océan Indien tamin'ny omaly nandritra ny fankalazana ihany koa ny 15 taona nisian'izy ireo. Nankalaza ny 15 taona nijoroany ny Carrefour des entrepreneurs de l'Océan Indien. Taona maro nanamarina ny firaisan-kina nisy teo amin'ireo mpandraharaha mielopaka amin'ny faritry ny ranomasimbe andianina. Ny atomboka moa ity fikamarana ity tamin'ny alalan'ny finamanan'ireo mpandraharaha teratany frantsay sy malagasy. Nanapa-kevitra kosa ny tambatra ho fikambanana iray izy ireo. Omaly alina no nankalazaina tetsy Anosy izay 15 taona ny arahan'izy ireo tamin'ireo mpandraharaha marobe teto an-toerana ary ny avy amin'ireo nosy rahavavy misy an'i Maurice, La Réunion, Union des Comores, Seychelles ary ihany koa Mayotte. Miisa 700 moa izy ireo no mikambana ankehitriny ary hatrahatra amin'ny 1000 isa no fanamby apetraka manomboka eto. Nandritra ny lanonana ihany koa dia nisy ny famelabelaran-kevitra izay nenty ny mpahay ara-toe-karena ny profesora Mamy Ravelomanana sy ny docteur Ramily Arson Andriapena. Tao anatin'izany no nahafantarana fa betsaka ny lesoka no niteboka mivony fampandrosoana. Eto ihany koa dia ny fikarohana izay nataon'i Michael Porteur izay mpikaroka fanta-daza no nanaovan'ny mpahay ara-toe-karena ny fanoharana. Betsaka ny tombony ananantsika fa anisan'ny lesoka dia ny tsy fahaizana mitrandraka. Tsy tokony hiandry ny fanjakana ihany koa isika hoy ny fanamafisana izay nenty ny profesora Ravelomanana raha ny fampandrosoana no resaina. Mila mandray an-tanana ny ho avin'ny toe-karena ny mpandraharaha tsirairay. Betsaka kosa ny rafitra mila apetraka ao anatin'izany indrindra ny fototra. Ny fanontaniana mipetraka kosa dia ny hoe afaka hiatrika fifaninanana eo amin'ny sehatry ny toe-karena ve i Madagasikara. Androany moa izany dia fankalazana ny 15 taonan'ny nisian'ny hoe Carrefour des entrepreneurs Madagascar dia nisy famelabelarana fohifohy natao teo momba ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny iraisam-pirenena ny antsoina hoe compétitivité izany hoe fifaninanana afaka miatrika fifaninanana iraisam-pirenena eo amin'ny sehatra toe-karena ve Madagasikara ary inona no lesoka satria ny lesoka betsaka. Dia raha ny lesoka dia ny zavatra voalohany dia ilay eo amin'ny lafiny ataontsika hoe ny fahalemen'ny drafitra, izany hoe fahalemen'ny institution aloha, izay izany ny drafitra iray ary ny tsy fisian'ny foto-drafitra azy, izay ny drafitra iray ny infrastructure. Tsy ampitraikefa ihany koa isika malagasy na reoza ny tombony izay ananantsika amin'ireo fananantsika. Anisan'ny lesoka sy sakana goavana ho amin'ny fampandrosoana ka manakana ireo sehatra hafa tokony hitondra antsika ho amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena izay. Rehefa mandeha mitsangatsangana ny mpizahatany any ambanivohitra any misakafo maraina izy le œuf sur plat tsy misy dia mitsangatsangana indray mandeha izy fa tsy averina eto Madagasikara intsony, izay hoe tourisme de découverte indrepa ihany no tonga dia vita, tsy averina intsony. Izay izany le lesoka. Mila miainga amin'ny fototra isika raha te hitondra fanavaozana sy ho fiaingana makany amin'ny fampandrosoana maharitra. Raha ny hita aloha mihoatra amin'ireo firenena hafa izay tsy dia mifanalavitra Madagasikara ny habehany dia taraiky isika ary betsaka ny sakana mbola mahazo antsika. Anisan'izany ny tsy filaminana fa eo ihany koa ny kolikoly izay toa lasa fiainana andavanandro mihitsy.